Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ny tenin'ny Einstein, ilay lehilahy manam-pahaizana malaza be iray hoe mankasitraka ireo rehetra nahay ny teny tsy tamiko aho, satria noho izy ireo no nahafahako namita izany irery. Aza mora kivy na mialan-daharana raha toa ka tsy manaiky ny hanampy anao ny hafa. Ny ezaka ataonao amin'iny fotoana iny dia hitondra soa anao any aorianany. Hanampy anao hanitatra ny fahalalanao zany. Hanampy anao tsy hankin-doha amin'ny hafa foana fa haleo tena. Raiso amin'ny lafitsarany zany, ka jereo izay mety hitondrany izany soa anao. Manam-porofo izany tsara ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasana raha teo. Romanina 5:9-20. Amen. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Mankasitraka antsika rehetra tonga amin'ny fotoana ny fanomezana amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray. Manasanao na manao fanja sy samy maisana ny lafin'ny teknika hanaraka ity fomba fandrahoana sakafo izay nomanina haroso antsika ity. Matetika rehefa mahandro tsaramaso isika na mahandro sosety sy ny toy izany dia mahavantana antsika loatra ny mahandro azy miaraka amin'ny voatabia sy menaka na tsaramaso sy hena ohatra, dia ny sosety ihany koa miaraka amin'ny voanjo na ny toy izany. Fa ity nahandro izay nomanina ao antsika ity kosa dia andendre afangaro ny tsaramaso miaraka amin'ny sosety, ny anamalana, ny anandrano ary ny tomaty. Aloha averina kely ny zavatra ilaina. Mila tsaramaso maina zany sika 2 kapoaka, sosety 2, tomaty na voatabia 2, anamalana anandrano 2 feny, dia mila menaka isika, sira, dipoavatra na ireny hanitra izay tiantsika hatsara ny sakafo ireny. Tsaramaso 2 kapoaka, sosety 2, tomaty 2, anamalana anandrano eo amin'ny 2 feny na 2 tanana, menaka 2 sotro ary hanitra fanao amin'ny sakafo sy sira arak'izay itiavantsika azy. Andao amin'izay roso amin'ny fikarakarana ary sika. Voalohany indrindra aloha dia sasantsika madio tsara ilay tsaramaso maina, dia lomana rano mangatsiaka mandritry ny tapakandro. Avy eo dia andrahoana amin'ny rano nandomana azy ny tsaramaso. Itsendanina kosa dia voasana ny sosety, sasana madio tsara, esorina ny voany dia tetehana madinika. Toy izany ihany koa voasana ny voatabia dia tetehana madinika. Rehefa hitanao fa ho masaka ny tsaramaso dia arotsaka ao amin'iny tsaramaso iny amin'izay ilay sosety sy ny voatabia efa voatetika nomanina teo aloha. Asio sira sy dipoavatra dia taneo miaraka mandritry ny atsasakadiny. Itsendanina izay kosa nefa dia efa sasantsika madio tsara ny anandrano na ny anamalà dia teteo madinika arak'izay itiavanao azy. Dia afanaina ny menaka dia endasinao mandritry ny minitra vitsivitsy ny anana, tsy avela ho masaka be zay vao arotsaka ao anatin'ilay tsaramaso sy sosety efa masaka, dia avetrany dia aroso hoanina mafana.
marihana aloha fa ny tsaramaso dia azontsika soloana voamaina hafa. Andramo kely nge e. Aloaloha averina ny fomba fikarakarana azy. Sasana madio tsara ny tsaramaso maina. Lomana amin'ny rano mangatsiaka mandritry ny tapakandro. Dia avy eo iny rano nandomana azy iny ihany no andrahoana n'ilay tsaramaso. Etsy andanin'izay kosa dia voasantsika ny sosety, sasana, esorina ny voany dia tetehana madinika. Toy izany ihany koa ny voatabia. Sasana madio tsara dia voasana dia tetehana madinika. Rehefa hitanao fa ho masaka ilay tsaramaso dia arotsaka amin'izay ilay sosety sy voatabia efa voatetika teo aloha. Dia asiana sira sy dipoavatra na hanitra manitra hafa ankoatr'ireo arak'izay itiavantsika azy. Dia avereno tanehana indray miaraka ireo rehetra ireo mandritry ny atsasakadiny. Eo ampiandrasana an'izay isika dia afanaina menaka. Sasana madio tsara ny anandrano na ny anamalahy efa nomantsika teo aloha ny tetehana madinika arak'izay nitiavantsika azy dia somary endasina kely mandritry ny minitra vitsivitsy. Tsy atao masaka be izany fa somary atao miova loko kely fotsiny. Dia raha vao masaka ilay tsaramaso sy sosety dia arotsaka ao ilay anandrano na ny anamalahy dia aroso hoanina mafana. Andramo ane dia hitanao fa tena matsiro tokoa ity nahandro ity e. Dia mahazotoindray ary mikarakara. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. namanao kalebandretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Tsy tapaka olo malazy ty planeta misy atsika ity na tamin'ny taloana amin'izao andro moderna izao. Nitondra fanavaozana, nanova fomba fijery, fomba fiasa, nanamarika ny tantaran'ny tany ireny lehilahy sy vehivavy malaza ireny. Nagoavana toinona aza ny zava-bitan'ny olombelona dia misy zavatra tsy voafehiny mihitsy dia ny famoronanaina sy ny fanafoanana ny fahafatesana. Lehilahy iray ihany nanana fahefana tamin'izany teo amin'ny tantaran'ny tany, Jesosy Kristy no anarany. Tsy tsarovana fotsiny toy ny anaran'olo malaza hafa ny anarany fa toa mbola miara-monina amintsika ihany izy, na dia efa 2000 taona aza no niakarany ho any an-danitra. Hita ao amin'ny Baiboly sy ny boky hafa fa tena manam-pahefana amin'ny fiainana sy ny fahafatesana tokoa ity lehilahy tsotra ary nataony maro tsinotsinona ity. Mbola manana tompontsony azo fiainana avy any ve isika ankehitriny? Ho tadiavintsika avy eo amin'ny soratra masina ny valin'izany fanontaniana izany. Hivavaka isika. Ray masina an-danitro, andinika ny teninao izahay koa mangataka ny fahazavana avy aminao mba hatakaranay izay tianao ambara. Ampio izay ino ary anaraka amin'ny fotsotra ny lalana mitondra ao amin'ny famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sady tsy tompon'ny ainana sy manam-pahefana amin'ny fahafatesana isika olombelona, fanomezana indramina ny aina, mifarana amin'ny faharendrehana ao amin'ny fahafatesana avokoa ny dian'ny olombelona rehetra. Tsara ny fiainana ka tsy mahagaga raha samy mitady izay adanampinaritra hatramin'ny ela indrindra izay rehetra ny fandimy teto amin'ity tany ity. Tsy lavitra nefa ilay mpanome aina ary mitsinjo mandrakariva. Efa hatramin'ny ela no nomeno antsika olombelona ny tari-dalana azahoana fiainana tsara sy maharitra. Efa nomanome loha ny olona fa ho avy amin'ny nofo mandrà'Andriamanitra hiara-monina ary hanome aina ho an'ny olombelona. Ino nefa nitranga? Izao no nambaran'i Jesosy ilay teny tonga nofo ao amin'ny Jaona 5:7. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo fiainana. Hoy Jesosy eto, ianareo mandinika ny soratra masina
tena nandinika sy nandalina ny tenin'Andriamanitra tokoa ireo mpiarabelona tamin'i Jesosy. Mazava ny tenin'i Jesosy tsy maintsy manatona azy amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra izay te hanana fiainana mandrakizay. Izao no fanambarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:10. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Tsy fiambony izany teny izany fa vakio ny fiainan'i Jesosy nandritr'ireo 3 taona sy tapany ny velomany teto an-tany, nositranony marary, nodioviny ny boka, nampionono ny malahelo, natsangana ny maty sy ny sisa. Hoy Jaona izay vavolombelona nanatry maso raha mamarana ny filazantsarany. Jaona 2:20. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsiraray avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao dia tsy omby ny boky voasoratra. Ampinoantsika an'i Jesosy ny teny voasoratra. Tompon'ny aina tokoa izy sady manam-pahefana amin'ny fahafatesana. Tsy mbola nisy olo malaza izay rehefa nitsangana tamin'ny maty araka ny teniny. Jesosy kosa nefa nilaza fa handresy ny fahafatesana rehefa afaka ateloana dia tanteraka tokoa izany. Na dio fahafatesana io aza dia efa voalaza ny mpaminany mialoha sady antoky ny famonjena izay mino azy. Hoy izy eo amin'ny Jaona 3:20. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy Andriamanitra roa ny lazain'ny Baiboly fa iray ihany. Ilay teny namorona sy nanome aina tamin'ny famoronana ihany ny tonga nofo, natao sorona mba hanavotra. Tonga olombelona ireo lalàna sy fitsipika izay manome fiainana. Tsy fanafody fampitoniana fanaintainana ny tenin'Andriamanitra fa fanasitranana sy fanomezana aina vaovao mihitsy. Afaka tanteraka tany rofiny ny olona nitran'i Jesosy. Ny tena fototra retina mihitsy no tian'i Jesosy esorina ao amintsika. Tsy inona izany fa ny fahotana na ny fandikan-dalàna izay misakana antsika tsy ahazo ilay fiainana mandrakizay. Otrika aretina lovan'ny taranaka amin'ny fandimby rehetra ny fahotana. Io ny fototry ny aretina rehetra izay mitarika amin'ny fahafatesana. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia 1:15-2. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Ary inona no vokatra izany fisarahana izany? Romanina 5:17 ny tapany voalohany. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota. Saingy mamelona fanantenana ny toy ny ty andininy ity, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Tsy zavatra katsahana na vidiana ny fiainana mandrakizay, fa fanomezana tolotr'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Mahazo azy avokoa izay manatona an'io tompo sy mpamonjy io. Asongadin'ny Paoly ny hoe tompo eto. Tsy mpamonjy fotsiny Jesosy fa tompo ihany koa. Miankina amin'ny fanompona ny famonjena. Ny fanaovana ny sitrapon'ny olona iray no fanompona azy. Nampitandra n'ireo mpanaraka azy manantena famonjena avy aminy Jesosy. Izao ny lazaina amin'ny Matteo 7:20-7. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Araka izany tena zava-dehibe ny mamantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra mba tsy hahavoafitaka. Mampalahelo izany hoe mba nanantena andova fiainana mandrakizay, nefa tsy mendrika fa fahafatesana mandrakizay no anjara. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny andehanan'ny olombelona mahitsy eo anatrehany sy hifadian'ny ratsy. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanao Salamo 4:12-15. Na iza ianao maniry fiainana, ka ty andro maro ahitana soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka harao izany. Ny mason'i Jehovah mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Nomen'Andriamanitra ho antsika olombelona tamin'ny alalan'ny vahoaka vitsiray, ny zanak'Israely, ireo didy fitsipika mandrakizay izay mahavelona. Nataon'Andriamanitra tonga olombelona mananofo mandra ireny teniny ireny mba azahoantsika mandray azy amin'ny fomba tsotra. Manjary marina sady mahazo fiainana izay tonga ao amin'ny Kristy
satria izy no ilay hany marina sy fampihavanana ny mpanota amin'Andriamanitra. Ampahany kely amin'izay mbola kasain'Andriamanitra omena izay manompo azy ao amin'i Jesosy ny fiainana mandalo ety an-tany. Tsy fiainana mandalo be fahoriana intsony izany fa feno fahasambarana sy fiadanana mandrakizay. Mbola sy tonga teto an-tany akory Jesosy dia fanambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminaniny amin'izany. Izao no voalaza ao amin'ny Isaia 49:7. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny fatin'ny oloko hitsangana. Ko mifoaza sy mioby ianareo izay mandry eo amin'ny vovoka, fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana, ary ny tany hiteraka ny maty. Ho tanteraka amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy Jesosy raha manambara sady ny zavatra ho avy amin'ny fiverenany. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Efa nitombotra izany andro izany. Eo anoloantsika ny fiainana sy ny fahafatesana. Manasa antsika hifidin'ny fiainan'Andriamanitra. Amin'ny finoana sy ny fanomponan'i Jesosy ihany no azahoana izany. Hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro, teny fiainana tokoa ny teninao koa mankasitraka anao izahay. Isaorana koa ianao satria nataon'ny olombelona tahaka anay ilay teny manome fiainana. Ampitombo ny finoanay azy ary atoroyanay sitrapony mba ho tanterahanay. Miverena Jesosy eo fa efa te ahazo ilay fiainana mandrakizay feno fiadanana izahay. Amin'ny anaranao no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Ambassadora indro fanandao ilay fiandrianana ka nafoinao izao ny voninahitra tona sesikiny fitiavany anao ka nanakihidinao soro no anao trano ombianao nefa zanak'Andriamanitra tsy nampandrosona tao an-trano lapaso izay zanakiny ratsy to nefa nororana sy nolavina ianao no fantsihina sy satroantsiloko na izany aza dia nitsangana indray na hitondra fiaina no anay sy fahasambarana. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Raikiamzato. Nanao fagagana sy famantarana nanasitrana iry marary marobe nampianatra ny fahamarinana nefa tsy nekena sy nolavina ire miaritra ny mafy sy mangidy ianao miary torisa nandro izao na ny afanana na ny orambaratra samy nianjady taminao nefa nororana sy nolavina ianao no fantsihina sy no satroantsiloko na izany aza enitsangana indray na hitondra fiaina ho anay
lavina ianao no fantsihina sy no satroantsyloko na izany aza de nitsangana indray mba hitondra fiainano anay sy fahasambarana. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Misaotra an'Andriamanitra isika nahazo tombonandro afaka manaraka izao fandaharana andrenesana ny feon'ny piaino izao. Manolotra izany ho anao eto na manao fanjaniaina sy Eliandre Mitantsoa ary ny teknisiana na Artina dia meno finaritra ary. Eny ary ampifaliana no andraisantsika ny vahiny anankiroa izaran'ny tombontsoa azony vokatry ny fenona ny AWR feno fanantenana. Tsy ampiandrelanao izahay fa ndeha ho arahantsika vetrany ary aloha ny vahiny voalohany avy any amin'iny faritra Antsirabe iny izara izany. Ankafizo ary. Miarahaba ny AWR, mpiaino rehetra amin'ny AWR. Ny anarako moa dia Julien, monina any amin'ny Antsirabe 2 zany a. Zany hoe commune Antanambao zany. Fokotany maromaro misy fa ny fokotany misy anay zany a dia fokotany Ambomandroso zany. Rehefa neno ny AWR zany, zany hoe namadimadika radio zany a, fiaino an'io radio io a, ny aino zany isaky ny tonga ny ora izay andehanan'ny radio zany dia anatina radio a zany. Dia resy lahatra tamin'ny fampianarana ny AWR zany ny tenako. Misy fampianarana maromaro moa ataon zareo indrindra ny ara-pahasalamana sy ny karazany, fa ny tena nahaliana moa zany dia teo an'le resaka ara-panahy zany, le fampianarana fahamarinana zany a, indrindraindrindra fa ny sabata zany. Dia rehefa resy lahatra makasika ny sabata moa tamin'izay fotoan'izay a, dia nanapa-kevitra zany ny hitandrina ny sabata zany, dia hoe inona no atao mba hahafahana miditra ao anatin'ny sabata zany. Nefa ny toerana misy anay moa zany dia ny hoe tsena zany amin'izany sabata izany, tsy maintsy hoe lasa makany an-tsena aby ny olona zany. Kanefa za nanapa-kevitra zany ny hitandrina ny sabata tamin'izay fotoan'izay. Nandamina fotoana moa zany mba hahafahako miditra ao anatin'ny sabata zany. Dia tonga ny alakamisy dia efa nanomana sakafo hoentina miditra ao anatin'ilay sabata zany. Dia mofo moa zany tamin'izay fotoan'izay no azoko atao hoe eritreretina ateza zany. Misy karazana mofo zay zany mba mateza zany. Dia izy io zany efa nomanina dia rehefa tonga ny fendohan'ny sabata dia efa eo zany io dia tonga ny atandro dia efa mihinan-kanina zany ao anatin'izay tandrina ny sabata tao moa zany ny tenako. Betsaka moa zany ny olona nahafantatra anahy satria za zany anisany hoe hitan'ny olona matetika eny an-tsena, indrindra fa mampivaritra anazy zany satria za mpivaritra tamin'izany fotoana zany tao amin'izay tsena sabotsy zay zany. Dia resy lahatra dia tsy mivaritra tsony dia ozy ny olona hoe fa nakaiza ihany atao tsy tonga. Dia hoe izy efa tsy mivaritra tsony, indrindra fa rehefa sabotsy ohatran'izao. No le fahamarinana izay efa natondro ny AWR zany. Dia nandeha zany ny fotoana, misy fahamarinana keo tsy makasika ny batisa, dia nanapa-kevitra zany dia ny hoe andeha roso amin'ny ranon'ny batisa ihany koa zany. Dia tsy maintsy nanatina fiangonana izay akaiky moa zany. Dia ny fiangonana akaiky tamin'izany fotoana zany mba hahafahana mitantara an'ireo namana zany dia eo ny adiny 3 eo zany mandeha bisikleta zany. Dia nandeha moa zany nanapa-kevitra ny tenako na dia toerana mangina aza tamin'izany fotoana zany dia lasa zany. Ny olona tsy dia misy mandeha zany rehefa indrindra fa sabotsy zany, fa tsena dia andro mangina be moa zany tamin'izany fotoana zany ny sabotsy zany. Za moa zany no ny farisehako lahatra dia tsy nahajanona zany fa tsy andrika azy atonga ny sabata zany mba hahafahana mamonjy izay fiangonana akaiky indrindra zany, izay hoe adiny 3 eo mandeha bisikleta izay zany. Dia lasa zany dia moa dia tonga tany dia niraisin'ny olona somatsara moa zany fa tongavako tany zany.
de faly moa zany noho ny am'izay fandraisana zay sy ny fahatongavana tany ihany ko moa zany de soran'andriamanitra nandeha ny fotoana de mbola niverina tany azy zany de nytantara mory zareo zany hoe zareo tao am'le fiangonana zany fiangonana advantiste zay nyvatanako de ny hoe misy fiangonana akaiky anao azonao anatonana zany de nanapa-kevitra zany anatina n'le fiangonana akaiky zay natondrony zareo zany de tonga tany am'le fiangonana atao hoe ambaty favety zany any am'ny faritra distrika atany fotsiny moa zany am'ny faritra tsy naninaniny zany de lasa nakany azy zany de nanapa-kevitra tany de rehefa tonga tany moa zany de nisy namana anankiray zay avy any am'ny faritra nisy anay zany amin'ny commune Tanambao Atsirabe 2 iny zany efa resy lahatra ihany koa izy io de tonga tao de niona de samy faly zay satria samy avy amin'iny am'ny faritra iny ihany koa zany de rehefa tonga tao de hoe andao fa mbola misy fiangonana akaiky anao ty afahantsika manao fampam-pivavahana rehefa sabata zany de noetin'izay namana zay moa zany de tonga tany am'ny fiangonana anankiray zay de tao ihany koa zany zay de rehefa nandeha ny fotoana dia nisy fiangonana anankiray zay koa zany mbola akaikikaiky noho zay indray zany zay fiangonana fahatelo zay zany de lasa tany rehefa tonga tany zany de nianatra zany hoe napina zany le fampianarana zay heno tamin'ny AWR zany dia nroso tamin'ny alalan'ny batisa zany vita batisa moa akony zany tamin'ny 9 Jolay 2015 zany de rehefa vita batisa moa zany de lasa akaikikaiky any fiangonana zany satria efa vita batisa tao zany nefa naheno fampianarana de tsy tafajanona tamin'izay zany fa tsy andrika zany ny afahana mifampizara amin'ny hafa ihany koa zany ny famarina zay efa azoko zany de tapa-kevitra ny anambara izany amin'ny hafa indrindraindrindra moa fa amin'izao AWR zay henonareo izao de soran'andriamanitra satria mbola afaka manambara an'izany aminareo mpiain'ny AWR rehetra nafinaritra moa zany zay tsy andrika mihitsy ihany koa rehefa vita batisa de ny hoe ny afahana mitoro ny filazantsara zany de anisany hoe toerana midadasika tokoa le commune Antanambao iny Atsirabe 2 iny zany de nanao fomba zany zay afahana mampita le fahamarinana zany de nitetitety tokatrano moa zany tao moa zany hoe mbola tsy mahay mandahateny sy ny karazany kanefa nivavaka zany nangatana mivavaka amin'Andriamanitra mba ahafahana mampita an'izay no le fahamarinana zany tsy tafandromandry zany no le fahamarinana zay efa azo zany taty afara moa zany rehefa natao le fampianarana ny tetitety ny tokatrano zany maromaro moa nefa voatety amin'ny faritra commune Tanambao iny de maro ny olona nefa niaino zany radio zany nandalo tamin'ny tsena zao tamin'izay fotoana zay de nahita olona haino ny AWR zany isorana manokana moa izy ny amin'ny fampandrosoany zay radio zay ary de tena nataony mafy tokoa le izy hoen'ny ray tanàna ny zavatra mahaliana anazy rehefa nanontany iny izy de ny hoe ny mahakasika ny fahasalamana ny fambolena zay zany ny zavatra tena mahaliana anazy betsaka tokoa moa fampianarana zay alefa ny AWR ao ny amin'ny mahakasika ny am'izay de manetana atsika mpiain'ny AWR rehetra izay mandre ny AWR rehetra maneran-tany zany raha misy ny toerana ohatran'ny nakon'izay hoe toerana sarotra zany satria raha ny toerana nisy anay tokoa de toerana any ambany zany toerana ambany be zany zany hoe tendrombohitra manodidina de ao anaty losa ao zany zahay de zavatra nagaga tamin'ity radio ty mantsy zany de ny hoe toerana ambany de ambany zany tsy de misy radio tafiditra any zany fa tonga tao le izy zany ary zay nagaga ny olona de za moa zany rehefa manafatra ny olona menoany ny AWR de gaga le olona hoe ahoana ny azahoan'izany radio zany aty amin'ny faritra zany fa isoran'Andriamanitra fa tafiditra tao zany le radio ary tena fietsona na manokana moa zany tamin'ny AWR io zany ny tenako tamin'izay fotoana zay fa raha ny toerana de tena mahagaga tokoa zany de manetana atsika zany fa mety misy olona any amin'ny toerana zay tena hoe alavitra ny fiangonana advantista zany izay mety mbola tsy nandre mihitsy ny fampianaran'ny AWR ihany koa zany kanefa mety efa mahazo any ny radio zany manetana atsika zany mba iaino ny AWR io satria maro tokoa ny fampianaranao zany ary mandresy lahatra tokoa zany ohatrako manokana zany de resy lahatra tamin'ny fampianarana tao zany ary tena maro aza ny fianakaviana zay nanakatsakana zany tao anatin'izay nampitahoatahotra satria mibetsaka no miteny hoe mampatahotra zany karazam-piangonana zany kanefa no le fahamarinanao amin'ny baiboly tsy natahotra zany fa nanolo tena tokoa nandenika ny soratra masina zany hoe marina na tsy le izy de rehefa hitako zany fa hoe marina tokoa ny voalaza amin'ny baiboly
de niditra tao aminatin'la fahamarinana lazana azy zany a izay moa zany ny fanentanana atsika tsirairay avy a izay maheno an'izao AWR izao fa de mametraka ny mandra-piresaka mandra-pionandray a sora tompoko dia misaotranao indrindra Julien ny zara izany fijoroana vavolombelona izany ampahirezana ny mpiaino atsika dia hita sy hiaro atsika rehetra ny layray izay hivavahantsika ao an-danitra ao mampidirintsika avetranyindray ary ny vahintsika faharoa teo amin'ny micro ny namana Elion Andremitansoa dia misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoana indray ao anatin'ity fandarana feony mpiaino ity dia faly miarabantsika rehetra amin'ity anio ity dia manana vahiny ny feony fanantenana na radio adventiste iraisam-pirenena namana avy any amin'iny faritra feno rivobe iny azo nasaina fe ny anaran'se ny toerana misy an'se Andriamahery Manjato Eli Frédéric mivavaka ao amin'ny fiangonana adventiste Atanety be district Fenarivobe. Ina ny atondian'se eto ary? Zoro vavolombelona makasika ny fianona ny radio sy ny fampianona ny olona ny radio WR sy ny fandaharana vokariny. Fidrona volombelona aloha zany le izy dia fitantarana amintsika ny vokatsoa hoentin'ny AWR ny tena antony. Ny teo amin'ny fiainan'se? Teo amin'ny fiainako alohany dia avy eo nijaraiko tamin'ny olona koa ilay izy. Fahitako an'se tena mbola tanora mihitsy firy taona saison? Saison 20 taona. Tantarao ary? Zay mianatra mahitsy meno radio WR. Zay moa zany efa zanaka adventiste. Efatra mbola kely? Eny tompoko dia efa zatra voataizany AWR efa hatramin'izay. Dia mamanay affecté tany amin'iny ambanivohitra Fenarivobe iny zany izy dia izay sisa no nianatra taty mahitsy. Dia rehefa neno an'ilay fandaharana dia hita fa nafinaritra ilay izy dia niezaka hoe ahoana no fomba atao mba hampianona ny olona koa ilay fandaharana. Inona ny nafinaritra an'se tao anatin'ilay fandaharana? Tamin'izany izay mbola ankizy moa zany dia le fandaharana ho an'ny ankizy isaky larobia no tena nafinaritra. Fa taty aoriana nisy an'ilay fandaharana hoe tokantrano sambatra sitretrika nataon'ny pasteur Nanson Gilbert dia nanao enregistrement an'iny dia avy eo nalefako tamin'ny radio amplian'ny fiangonana tany amin'ny fiangonana anay. Dia alefako isaky eny tompoko dia alefako isaky maraina nalaiko taty zany le izy noetiko dia nalefako tany enregistré-nse izy tao mahitsy dia nangonina dia avy eo nalefa any ambanivohitra. Fi kilometra miala avy eo mahitsy moa le Antanety be? Eo amin'ny 100 mahery 120 na lavitra tena lavitra. Alefa amin'ny taxi blosy zany? Ie mandeha taxi blosy. Dia nandray se makany an-tanana manao vacances dia izay no nitondrako an'ilay izy tany. Rehefa nitondra an'io dia nalefako tamin'ny amplian fiangonana hoe ateo dia nisy olona tonga mihitsy nanontany satria liana tamin'ilay izy hoe fa ahoana ireny zavatra ireny, zavatra mahafinaritra amin'ilay izy koa tena hita hoe nahasoan'ilay olona tsirairay avy izay niaino an'ilay izy zany ilay izy. Satria torohevitra be da be ny tao makasika ny hoe fanambadiana ny rehetrarehetra hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra ataon'ireto mpivady reto sa ahoana dia zavatra be da be tena nafinaritra ilay izy. Taty aoriana mba nitombo kely zany ny fahaizana dia nanana finday dia afaka nanao téléchargement fandaharana vitsivitsy. Ina avy le fandaharana vitsivitsy? Fandaharana WR rehetrarehetra le amin'ny mandeha isan'andro mihitsy no nalaiko. Téléchargeko tao anaty Facebook dia nampianoko an'ilay olona le izy dia za taty mahitsy mety eo amin'ny 5 jours ve sa 6 jours teo ihany no pré tamin'ilay izy dia izay ihany ny azoko nalaina tamin'izay fotoan'izay dia tonga tany tsy afaka niterisara intsony satria tsisy réseau afaka anaovana an'izay tany fa taty mahitsy ihany no afaka nanao an'ilay izy. Ny tena naliana ny zareo indray le resaka fambolena le hoe asa sy tontolo iainana voakolo antoky ny fahombiazana. Iny indray zany tena ohatran'ny hoe lasa teny fanevana tany mihitsy mahafinaritra ilay iny fandaharana anankiray iny dia azo lazaina hoe mahavita ny asa ihany zany tsika raha vonona ny asa ohatran'izay.
inona no everiny sea amin'ny mahambola tanora ny sea zay mandray anjara be dehibe ao anatin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Inona no everiny sea hoe fomba anatsarana an'izay fomba fiasa efa natomboko izay. Le izy aloha zany a soran'Andriamanitra aloha satria efa nanomboka de nitoy an'izany no somary ilana fanampiana kely a raha ohatra ka hoe misy radio a afaka hoe alefa isan'andro enon'ireo olona ireo a de vao may tena tsara koa tompoko. Any aminareo nefa manahoana ny onjapeo? Ny onjapeo any a la FM aloha tsy mahazo. Ny FM tsy mahazo any. Ohatra hoe akoatra ny FM zany ny ondany a de mety possible ihany mandeha tsara le ovaovaina matetika ireny a onde courte. Zay zany aloha zao ny hitako solution akoatra ny le account de système. Amin'ny matanora ny sea inona ny tena natonga ny sea mazoto amin'izany hoe zara ny fahalalana tsara ho an'ny mpiaramonina zany manao asa fitoriana. Tena mahafinaritra alohany a zay a zanaka adventiste efa hatramin'izay aloha zany a de efa voataiza tao de nampiny fitaizana radio koa lesona raisiko voalohany indrindra aloha zany zao a ny ankizy a betsaka ny avy any ambanivohitra miara-mianatra amin'ny aty mahitsy fa hafa mihitsy mbola hita zany no hoe nisy zavatra nitaiza manokana. Marina hoe samy mitaiza zao a ny ray aman-dreny a misy koa ny ankizy mipetraka ao amin'ny bebeany a fa mbola hafa le hoe nisy zavatra eno a tamin'ny radio tamin'izany a na ny resaka le tantarany ankizy zay fotsiny ara de efa hita hoe lesona lehibe a afaka nampiarina tamin'ny fiainanay a mba tsaratsara kokoa par rapport amin'ny ankizy zany de zay mba tena zaraina zavatra mahafinaritra koa tena nandresy lahatra na hoe za afaka manao zavatra ohatr' zany ho an'le olona mpiaramonina amina any satria le olona reo tena faran'izay tena liana faran'izay tena liana na eno an'ilay zay fandarana momba ny mpivady zay. Isy mbola tanora nefa efa liana sady amin'ny fandarana ho an'ny mpivady. Inona tao anatin'le fandarana amin'ny mpivady ny tena nafinaritra ny seary? Nampenoka ny dada sy mamanay le izy nisy fotoana kely de ozy hoe mba alive zany ozy izy alive zany tsisy farantsony de ino no nalaiko de nalefako tany tsy de tena hoe liana tamin'izany fa nafinaritra ny ray aman-dreniko le izy de to de nanao zezaka rehetra nazahoana le izy de azoko le izy a de nampianona le olona koa vao may koa le olona liana tamin'le izy. Misy lesona raisiny se tamin'ny fianonan'ny fandarany AWR hoy se a tamin'ny fahazazana de nitaizany sela izy rehefa nitombo niditra tamin'ny fahatanorana afaka amin'izao vavolombelona ve se ohatra hoe fandarana to inona no nanjary ny ainana teo amin'ny fiainana nampiavaka ny sea tamin'ny tanora hafa rehefa nisaraka tamin'ny ray aman-dreny avy any an-tanety be ny ray aman-dreny lasa ny an-tanety be se atia mahitsy. Nisy tantara anankiray zay tsy mety adiniko mihitsy le misy vehivavy anankiray nianatra taty Antananarivo de tonga taty izy lasa naditra de nitady anazy le dadany nandefa taratasy aloha izy a de avy izy tsy nandefa tsony de nalahelo amin'izay le dadany de niakatra nitady anazy de nisy an'ilay nafantarany zareo a suka ny fahafantarany zareo de io tantara io tsy mety adiniko mihitsy de za raha ohatra izany zany no fiainan'le ankizy a zay zavatra tena mampalahelo namana hoe misy le ankizy a mianatra aty de lasa tsy araka le netreretin'le ray aman-dreny zany le zavatra miseho de avy eo le ankizy a misy indray nefa tokony hianatra aty mihitsy a mety hoe vonina voafehan'le anina de lasa tsy avela ray aman-dreny tsy satria te ohatra ny anina nga de zay ny tena mampalahelo fa zavatra azo tsy ampiatanana zany zavatra ohatran'ireny a ho an'ny ankizy hoe mianatra aty zany a ka maheno an'ireny zavatra ireny de afaka tena manao ezaka izy hoe tsy hanao ohatran'ireny lafa maheno an'iny tantara iny satria raha mahatsapa ilay hoe fijaliana sy alahelon'ray aman-dreny eo anatrehan'ny zavatra ohatran'ireny. Ny ray aman-dreny efa tena manao zay azony ataony azony atao miditra no anarana an'le tanora fo aty Andrenivohitra zay nakasy se lesona hoe za tsy hanao zany zay no tena nangalana lesona amin'le hoe mampianatra aty zany a tena afatrafatra ary tiany se apetraka amin'ny mpiainoantsika tanora tahaka ny se indrindrandrindra zavatra apetraka amin'ny tanora alohany a de apetraka amin'ny lehibe koa tsara le izy afaka manao ezaka tsika hoe
tena iano an'le izy a satria maraina le izy de efa mandeha de zavatra teneniko atsika koa zay tsika manana tombotsoa afaka maheno a de tokony ieno a tena ieno satria ohatran'ny olona any aminay zao tena lina nge izy fa zavatra tenenantsika zany hoe raha mbola misy fahafahana hoe afaka ieno an'ity radio ty na hoe tsika ato ary a na le olona ny ivelany a ka maheno an'izao teniko zao a de mba miezaka tsika mba ieno an'ilay radio satria zavatra be da be ndraisitsika ao anatin'ilay izy marina hoe tsy any ambanivohitra tsika de mety hoe tsy de mahaliana tsika ny resaka fambolena fa misy zavatra be da be ilaina ao anatin'ilay fandaharana mba misy hira tiany sy angatana ve ho an'ny mpiaino any an-tanety be ary mpiaino rehetra moa zany satria ny an-tanety be tsy mare indraindray sasany zany tsy mare ny angatana zao a de le hira raha mbola veliny tena tian'le olona de misaotra ny Elia nanaiko vahin'ny radio adventiste maneran-tany ny feo fanantenana teto a manao mandra-peona vetivety indray atreto koa ny fandaharana feon'ny mpiaino tamin'ity androany ity antenaina fa nampahery antsika nandraisantsika lesona izay rehetra norenesintsika teto dia manentana antsika hatrany raha misy fijoroana vavolombelona izay tiantsika ho zaraina ho any namantsika izay manaraka ity fandaharany AWR feno fanantenana ity entaniny ianao mba hizara izany fa vonina andrainao hatrany ny ekipa feno fanantenana Andriamanitra ne hitany fiainantsika tsirairay avy saotra ny teknisianina naritiana ihany koa isika nampifandray antsika tamin'ny alalan'ny vata maro-bokotra samia ary ho tahin'Andriamanitra
akoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa afaka mbola manohy izao fiarah-mianatra malalaka ny teniny izao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feno fanantenana ilay radio adventista iraisam-pirenena ary ny amin'ny sampana teny malagasy no arahanao. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitanso. Milohany hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona dia manasanao mba hiaraka hivavaka amio. Rahainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atantaky ny eny an-danitra. Mamelany eloka hitaky na melana izay meloka taminay ary miangavy ianao izay amin'ny anaran'i Jesosy mba hampianatra anay indray ny sitraponao ary isoranay ianao izany satria nomenao fahafahana mbola mianatra izahay eo ambany fahasoavanao. Sokafy ny sainay ahatakatra izay tianao ampianarina anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana, ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana izay no lohatenin'ny lesitsika ary hodiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Zava-dehibe ho antsika na ny eken'i Jesosy ho fatiny solo heloka antsika. Fa tena vaovao mahafaly izay miantoka ny hitsanganan'izay rehetra nanaika azy ho mpamonjy ny tenany manokana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Misy andininy izay ny fantenana foana moa atao tsenjery ao amin'ny Apokalipsy 1:17 sy ny 18 no ahitanao azy. Apokalipsy 1:17 sy ny 18. Ny apôstôly Jaona izay tanora indrindra tamin'ny mpianatra Jesosy no notendreny mba handray ny afatra manokana voarakitra ao anatin'ny boky ny Apokalipsy. Ary izy no mijoro vavolombelona amintsika eto voarakitra antsoratra izany ary izao ny fivakiny: raha nahita an' Jesosy aho dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho ny voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho nefindro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainatsita. Voarakitra ao anatin'izany avokoa ny famitinana ny lesontsika. Averina, ara nahita azy aho, nahita an' Jesosy Jaona zany a, dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Irahantsika malala fa hiankinana ny finoana kristianina nahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Nahoana anga ho ianao? Nasongadin'ny apôstôly Paoly mazava zany raha nanoratra izy ao amin'ny Korinthiana 1:5-12, 5-12 ka hatramin'ny 17. Korinthiana 1:5-12, 5-12 ka hatramin'ny 17 manao hoe: raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ajantsika eo aloha miresaka mikasika ny hananganana an'ireo izay maty tao amin'ny tompo amin'ny fotoana iavian'i Jesosy ny apôstôly Paoly eto, ary milaza fa
raha tsy hatsangana izy ireny na dia kristy koa aza dia tsy natsangana. Inona ny tia ny ambara? Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no antoka ary santatra ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ireo izay nodimandry tao amin'i Kristy. Dia toizantsika, ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia very koa izay nodimandry ao amin'i Kristy. Manana ny toerany manokana ny nahafatesan'i Jesosy ho antsika ary natonga ny apôstôly Paoly nanao hoe ninitsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Tena kanto zany, zava-dehibe zany. Kanefa na manahoana raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy dia foana ny finoantsika. Zay no mazava-dehibe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ho antsika. Misy fahatsokevitra tsy maintsy ahitsy anefa mba ahatonga ny tsirairay tsy hinanam-boliny eo amin'ny fianarana ny fahamarinana. Mampalahelo ny malala fa betsaka ny olona mino fa efa misitraka sahady ny fahasambaran'ny lanitra ono ireo izay maty eo amin'i Kristy dia lazaina fa nody any amin'ny ray izy ireny. Raha tena nakany ve izy ireny dia tokony hisy alahelo amintsika. Ireo olona izay mandray izany fampianarana diso izany dia hitanao hoe malahelo satria azo miantoka ihany fa tsy marina izany. Ho an'ireny olona ireny dia sarotra ho azy ny hatakatra amin'ny mazava-dehibe nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ary koa nitsanganany rehetra izay maty eo amin'i Kristy milohan'ny fiaviany satria aminy dia efa any an-danitra hono ilay olona ka inona indray izany no ampidinana azy ety ho atsangana amin'ny maty raha lazaina fa efa any am-paradisa izy ireny. Mila mianatra tsara ny ten'Andriamanitra ho an'ny tenantsika isika fa tsy hamonjy antsika ny finoanom-poana izay nylovaina natao lova-tsofina fotsiny fa tsy mitombona ara-baiboly velively. Fony mbola kely dia nitomany mafy mihitsy rehefa nitantara taminay ankizy ny mpampianatra baiboly manao hoe maty Jesosy rakizy. Tena nitomany satria nitantara izay nitantaraina taminay mahakasika an'i Jesosy talohan'izay dia tsara daholo mahay zavatra rehetra izy, tsara fanahy, nanasitrana, nanao fahagagana, nitondra soan'ny olona maro dia tsy zaka ny saiko nitantaran'ilay mpampianatra taty aoriana hoe maty izy. Dia mba ampiononany anay dia nilazainy ny marina fa efa nitsangana tamin'ny maty koa izy izay avoanazy aina. Raha ny fisehoan-javatra ivelany tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy mantsy ny jerena dia ohatrany hoe tena resy izy vitan'ny Satana ny nampolisika an'i Jodasy hamadika ny mpamonjy, vitany koa ny nampiasa ny fialonan'ireo mpitondra fivavahana jiosy, ireo lohan'ny mpisorona mba miloholona mba hitaky ny hahafatesan'i Jesosy, vitany hatramin'ny nanakivy ny mpianany satria rehefa nisamborona Jesosy dia nandao azy ny mpianatra rehetra dia nandositra. Zany voalaza ao Mateo 4:15. Nanda azy intelo Petera ilay mpianatra nisany lokaloka fa nandao anao daholo azany rehetra, tsy andao anao mihitsy dia rehefa maty moa Jesosy dia fasana ny lavana tamin'ny vatolampy no nampandrena azy. Voahity tamin'ny vato lehibe nasiana tombo-kase zany, narovan'ireo mpiambina romanina mafy mihitsy. Hitantsika izany eo Mateo 7:20 manomboka eo amin'ny 7:15. Etsy andanin'izany dia tena teo tokoa nanara-maso an'izany ny heriny maizina rehetrarehetra izay tsy hita maso teo ambany fahefany Satana. Hoy ny voalaza ao amin'ny boky soratany Ramatoa Ellen White, Manuscript Religieuse, manao hoe raha azo ny Satana natao dia noazoniny ho voahity tao am-pasana Kristy. Na dia efa fantany aza fa efa nilaza Jesosy, laza tamin'ny mpianatra Jesosy fa hitsangana amin'ny maty izy, tsy maintsy ho faty izy fa hitsangana amin'ny maty. Anisan'izany izay nolazainy ao Mateo 12:7, Mateo 12:7 manao hoe
fa tahaka ny toerany jona atelonandro sy atelonalina tao akibony azandrano lehibe dia tahaka n'izany nitoerany zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany. Eto aloha izany dia tsy pihana fa nampiasa ny fiteny sy ny kolotsaina tatsinana n' Jesosy rehefa niteny an'izany. Ny ampahany amin'ny andro anankiray dia noraisina ho toy ny andro anankiray feno tamin'izany fotoana izany. Ka arak'izany dia tsy andro telo feno ireo andro natorian' Jesosy tao ampasana ireo. Manamafy an'izany ny tsy nahitana azy tsony tao ampasana vao maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alady. Efa nilazain'i Jesosy meloha ny hafatesany sy ny hitsanganany. Azonao raisina izay voalaza ao Matio 5:1-20 ohatra Matio 5:1-20, ny Matio 7:12-13, sy ny 17, Matio 7:12-13 sy ny 17, ary ny Matio 20:17-17, Matio 20:17-17. Hitantsika eo fa na ny fariseo sy ny mpisorona aza dia efa nalala melohan'izany kanefa nasesiky ny fankahalana sy ny saindratsy avy amin'ny Satana izy ireo dia tsy tia halala an'izany tsony. Jereo niny fihetsika nasehon'izy ireo hoe naneo ny fahatahorany an'i Jesosy, natahorinany nafatesany azy. Natahotra angambo izy ireo tao am-pony fa mety hitsangana maty Jesosy. Dia azagaga isika fa na dia fantatra izy ireo tsara aza fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niezaka nampiely-lainga izy ireo fa nisy nangalatra ny fatany fa tsy nitsangana Jesosy. Tahaka ny lainga rehetra nefa dia lainga marivotototra ny an'ny fariseo. Misy fiteny manao hoe ny lainga miakatra amin'ny ascenseur na ilay fitaovana ahafahana miakatra aingana dia aingana amin'ireny trano avo be ireny, fa ny fahamarinana miakatra amin'ny tohatra. Tsy maintsy ho tafahoana ihany anefa dia hiariary ao ny tena marina. Manasanao hanaraka ny toy ny lesona amin'ny manaraka. Mandra-piona vetivety ary. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.